Bava makasika ny vaovao fanabeazana kosa natokany Direction nationale des écoles privées de Madagascar na ny DNEPM ho andron'ny sekoly tsy miankina ny androandroany nisy ary ny hetsika mifanindran-dalana amin'izay izay notanteran'ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana. Teny amin'ny kianjana larobiny no famehy fotoana ireo mpianatra mpanabe ary tompon'andraikitra samihafa avy amin'ny sekoly tsy miankina tao anatin'ny hetsika andron'ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny fivondronan'ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana DNEPM izay feno 20 taona tamin'ity taona 2024 ity. Nosiritan'ny filohan'ny DNEPM Andriamatora Rakotosan Daniel tao anatin'ny kabariny fa tao anatin'ny 20 taona nisiny dia betsaka ny ezaka vita ary betsaka ihany koa ny tanjona tsatraran'ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana. Tao anatin'ny DNEPM tsy mampisy ny krisy. Vonona foana izy ampitsikina sy ampitiavana anatratra le fenitra hoe matinay montesson de lava. Oui, le tenin'le mpanoratra fantatazy hoe tsy tony teo ny anarana sao dia fandiso dia hoe ny fahantrana tena fahantrana dia ny fahantran'ny atido. Hetsika ara-zavakanto sy ara-panatanjahantena nandraisan'ireo sekoly samihafa no tanterahana tao anatin'ny andro sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana androany. Anisany nandray anjara tao anatin'ny hetsika ny sekoly nirina etsy Ivandry. Zay indray zany ao amin'ny école dia tsy vitany hoe fanabeazana fotsiny atao am-pianarana hoe ndeha mianatra fa ao zany ny atletisme rehetra, ny atletisme, basket, foot ao daholo aloha zay. Any am-pianarana zay mandeha hoe question pour un champion ao koa le hoe anaraka hoe radio scolaire any faninana ny ankizy amin'izany zany dia anontaniana ny ankizy sarany hoe le question pour un champion dia faninana ny ankizy am-pianarana hiry faninana dia iza ny mahazo azy izy dia rehefa ohatra hoe sixième zany ohatra hoe mahazo azy reny misolo tena teo dia tsy ny any maloka fa toute la classe tira mahazo daholo dia amin'izay le izy fary masoto mianatra tsy mba misy zany hoe. Ny sekoly nirina izay ahitana mpianatra 720 sy 420 ary mandray anjara hatrany amin'ny fanatanjahantena an-tsekoly izy ireo.